Fantatra ve fa ny olona rehetra no afaka misintona lakolisy rehefa misy tranga mampiaiana tsy ara-dalàna indrindra eo amin'ny sehatry ny asany. Ny mpisintona lakolisy dia voasikajo Mpiaro ny zon'olombelona araka ny fanambarana nataon'ny firenena mikambana ny 7 martsa 2017 mahakasika ny Mpiaro ny zon'olombelona. Misy fepetra-mila rana nefa mba nasokajiana ny olona iray ho tena mpisintona lakolisy. Ny mpisintona lakolisy dia tsy mitady tambiny amin'ny fitorohana ataony. Tsy tokony hisy anery mihitsy izy fa ataony an-tsitrapo zany. Ny fananana porofo mazava sy azon'ny hafahamarina dia tena zava-dehibe. Farany, tsy tokony hisy ambadika politika ny fitorohana atao. Eto Madagascar, toy ny any ivelany ihany koa, dia arifanina ho an'ny fiarahamonina sy ny fitondram-panjakana ny mpisintona lakolisy noho izy manana tanjona iaro ny tombotsoa iombonana. Ndao raha antsika ny tantarana olona telo sanjory tamin'ny fahamarinana manoloana ny kolikoly sy ny tsy fanarahan-dalàna. Miasa amin'ny sehatra ny tontolo iainana aty amin'ny faritra, isan'andro anefa mahita azy maro dia maro vokapa sy voaondrana tsy ara-dalàna amin'ny alalan'ny fanarotam-pahefana izay ataony lehibeako sy mpitondra fanjakana eto an-tanàna. Nalaiko sary sy horonantsary avokoa ny zavatra mitranga ary ananako ankehitriny ireo taratasy manamarina ireo tsy fanarahan-dalàna ireo amin'ny sehatry ny asako. Manahy ny mety fiantraikan'ny fitorohana gasaiko atao satria dia olona manam-pahefana avokoa no mbola ipetsapetsa amin'izany. Tsy maintsy avokako anefa ny marina ho an'ny tombotsoan'ny daholobe. Efa mambolana izay nahita reto olona reto mitrandraka vatosoa antsokosoko amin'ity faritra misy anay ity. Tsy nisy fampafahatarana sy fakakevitra anay mponina manodidina. Matetika amin'ny alina izy ireo no mitatitra izany mivoaka amin'ny faritra sy manary ireo faksimika eo amin'ny renirano. Sady mandroba ny irem-pirenena no manimba ny tontolo iaina izao zava-misy izao. Rehefa nalaiko sary ny zavatra rehetra nitranga teo amin'ny toerana fitrandrahana io ary nampiseho izany tamin'ny manam-pahefana tao an-tanàna dia nimehezana izany fotsiny. Inona ho izy ireo no afaka ataonay? Olona matanjaka be ireo, tsy misy sahanao na inona akory. Ny sasany tamin'izy ireo aza nilaza hoe sonkaramaina toko politika anakorotana. Ity rangahy iray izay milaza fa piasan'ny fitsaranyity dia miezaka sy mampiasa hery samihafa analana anay sy ny mpiarahamonina aminay amin'ny taninay. Milaza izy fa manana ny taratasy rehetra manamarina fa azy ny tany, manoloana ireo porofo sy fanazavana izay ananan'ireo olon-dehibe efa monina sy namboly teo ama-polo taona maro. Nanapa-kevitra ny apakatra ny raharaha teny amin'ny fitsarana ny mponina manoloana izany. Loza nefa fa ireo mponina indray no nitoriany rabe ary nolazaina fa manimba amin'ny volo sy fefy tao amin'ny tany ady. Nahiditry ny fitsarana ponjavonjy maika avokoa ireo nisolo tena ny mponina tamin'izany. Ny iray aman-dreniko izay tsy anisany kosa dia nahazo fandrahonana lava fa tsy ahandresy na oviana eny amin'ny fitsarana noho ny toerana izay ananany mpanohitra. Ankehitriny, feno tahotra tanteraka ny mpiarahamonina aminay. Maro ireo tapa-kevitra ny olona hiala handao ny tany. Anisany amin'izany ireo ray aman-dreniko. Misy ireo niezaka nitady firarahana ara-bola tamin'ny mpanohitra. Izaho kosa nefa tsy mandreritreritra fa vonona hijoro sy hitoroka ao amin'ny tombontsoan'ny mpiarahamonina tamiko. Nanomboka teo dia nanapa-kevitra ao ny hanampy ny mponina hanangona izay mety ho porofo rehetra ahazon'izy ireo ny rariny ary nitady fomba ahafahana manetsika ny raharaha. Nanapa-kevitra ravo, mitsika ary tiana hanatona ny tansorika ho an'ny mpisintona lakolisy na ny maison de lanceurs d'alerte mba hanohana azy ireo amin'ny fitorohana izay tiany atao. Ny maison de lanceurs d'alerte moa dia ifitoerana iray natsanga ny fikambanana transparency international initiative Madagascar manome torohevitra sy torolalana maimaimpona ireo mpiaro ny zon'olombelona toa azy izy amin'ny fomba hitorohana amin'ny fomba ara-dalàna sy voaharo. Ary indrindra mitazona ho tsiambara telo no mombamomba ireo mpisintona lakolisy izay matahotra ireo antsontsay izay mety azo azy. Ry mpitondra fanjakana, ry mpiasa-panjakana, ry mpiray tanindrazana, tadidio, mariky ny fampananjana ny zoaneo hevitra sy handray anjara amin'ny fitantanana ny firenena, ny fankatoavana ny fisian'ny mpisintona lakolisy sy ny mpiaro ny zon'olombelona ary ny fiarovana azy ireo. Ndao iara entina ho fiarovana ny tombotsoa iombonana.